Isaia toko 5:20 dia vakina amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fandavan'i Jehovah ny maro noho ny fanao tsy marina rahany sy ny fitahiana kasainy ho an'ny bebaka. Andininy 7:20. Fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Fa mifaly kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'i Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho reo any intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy hisy antom-panahy izay tsy atapitra ny androny. Fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona aza. Ary ny mpanota aza dia hatratra 100 taona vao hozonina. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tanimboloboka ny olona ka inona ny vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, na amboly zavatra ho an'olon-kafa, fa ho tahaka ny andron'ny hazo ny andron'ny oloko, ary ireo voafidiko dia hanara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy, na hitera-jaza ho tratra ny loza tampoka, fa taranak'izay notahiany Jehovah ireo, ary terany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso azy izy dia hamaly aho, ary mbola miteny izy dia hiaino aho. Ny ambodisy ny zanak'ondry hiara-komatra, ary ny liona hihinan'ny lolo tahaka ny omby, ary ny menarandra dia vovoka no fihinany. Ary tsy handratra na hanimba heran'ny tendrom-bohitro masina izy ho Jehovah. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny soratan'i Matio. Matio toko 7:20, ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 1:50. Soramandry nanambaran'i Jesosy ny andavanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Ary mianara ny fanoarany amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravona, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo zany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mbia ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjely lanitra aza ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarindra, mandra-piavin'ny ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy fantany mandra-piavin'ny safodrano izay nandrianana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany hisy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisiny ary ny anankiray havela. Ary hisy roa vavy manodina fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena nareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano tamina. Ko miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manantsaina, izay notendren'ny tompo ny feny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoany? Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny hanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anaky-po izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitrela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompony namana izy, ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny fiatsaram-belatsia.
any no izy sy ny fitomanina sy ny fikotroanify ho faranantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faha 20. Apokalipsy toko faha 20 dia ny andininy faha 5 ka hatramin'ny toko faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 5 ny amin'ny Jerosalema vaovao. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena andrefasan'ny tanàna sy ny vavahady ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nanrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy 4,100 alina stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny haavony. Ary nanrefy ny mandany izy ka 4,700 amby zato hakio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanorenan'ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa samy hafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardonyx, ny fahaenina karneola, ny fahafito krisolita, ny fahavalo beril, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krisopraso, ny faharaiky ambin'ny folo hiakita, ny faharoambin'ny folo ametista. Ary ny vavahady 20 dia peril 20, peril ray avy ny isam-bavahady. Ary lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoandro. Ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompoandriamanitra dia ny tsito sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy. Ary ny firenena maro andeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakany taminy dia mitondra ny voninahiny ao anatiny. Ary ny vavahady tsy harindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina aho. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra aho mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandaingy, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Ary izy naneo ahy on'ny ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo voan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamovo 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny ravin'ny hazo dia fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Tahina zany teny izany hitondra fiainana ho antsika. Ivavaka isika isotran'Andriamanitra ny amin'ny izany vakiteny soratra masina izany sy amin'ny fanatitra sy ny fahafolokarena izay naterintsika ho an'Andriamanitra. Iaraka ivavaka itsika ary. Jehovah Andriamanitra raha eo eto manjakandriny indray izay amin'ity sabata mamarana ny volana febroary ity no miaona ifampiaraba ny taona vaovao indray, satria tratry nyty taona ity izay mianakavy tsiraray avy. Misotranao no fitahina izay nomenao anay koa fa tsy tonga ny seho foana eto anatrehanao izay araka ny soratra masina amin'izao sabata izao, fa nitondra ny fanatitra sy ny fahafolokarena sy ny fanatitra hafa rehetra mpandrosoana ny asanao araka ny baikonao manao hoe ovako ny varavaran'ny lanitra kandrotsahako fitena fiainam-piamponareo ko dia asiko teny mafy ny valalatsy any mba nivokatra reo dia avanimbony voalobokareo ianao Jehovah tompony maro. Ko dia matoky izay raha eo fa nakasitrahanao izay fanatitra natolotray ary efa voavela eloko avokoa izay tsiraray avy. Dia ho tahinao ny tokatrano tsiraray avy, ny posy ny sambatan'olona izay nitondra izany ka mbola mijoro mahatoky eo anatrehanao, satria ianao dia Andriamanitra mijery midina fa tsy mijery miakatra, ka mahita ny tsiraray avy, nahita ny navoaka ny ao posy ny tsiraray avy koa arak'izay baikonao nomenao anay.
tainao ny voakanao tsy mba nanaka tolotra mba hitondra mipifaliana koa mba ahafahany midera sy mankalazanao ihany koa dia mitenena ary Jehovah ao amin'ny alalan'ilay vakitenin'ny soratra masina izay nivakiana teo indray amin'izay afatra tiana omenanay izay miainga avy eto manjakandriana indray anao ary nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay halleloia amen dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana voalohany indrindra dia mahafaly any fanaritava amintsika paroasy eto manjakandriana androany ny taona voalohany eonatsika ifampiarabantsika tonga tafavoromareo eto tsika tsy tsika ihany fa misy vahiny koa miaraka amintsika eto koa dia tsy adinontsika koa iaraba manokana ireo vahintsika eto ny tomponandraikitra ao amin'ny fonja zany izay misy olotenan'ny lehiben'ny fonja eto Manjakandriana Ramatoa lieutenant Ramanambe Noronirina Michel koa dia faly miarabantsika madame sa mademoiselle ohatra mbola tanora be anao dia mademoiselle zany zay solotenan'ny lehiben'ny fonja madame mantsy azafady madame Ramanabe Noronirina Michel arabaina koa ny filohan'ny fokotany eto koa ny filohan'ny fokotantsika Ramatoa Eliza Rachel Ratasy Arso miarabana manokana koa ray aman-dreny zay tonga somatsara eto izany dia arabaina koa ny vahiny zay miarady aminareo tonga eto satria dia mahafaly anay manokana ny mahitatsika satria mpiara-miasa amin'ny fiangonana apokalipsika rehefa mba manasa ny fiangonana nareo dia tonga ny fiangonana dia rehefa mba nasain'ny fiangonana koa dia fity mifamaly zany koa dia faly izay miarabanareo tonga somatsara homariky ny fifalianay anao tehaka mafy dia mafy zay fandraisanatsika dia omena an'Andriamanitra dera sy mivoninahitra mandrakizay misaotra indrindra tompoko misy afatra izay hozaraina amintsika androany ka dia matoky hafa mandritry ny afatra izay oranesitsika eto Manjakandriana tia dia tsy tsara keto tsika raha tsy efa tonga amin'ny hoe voky ny tenin'Andriamanitra sakafo mpanahy zany dia afatra ity dia miainga eto Manjakandriana fa maheno an'ity eran'ny Madagasikara maheno an'ity hatrany ampitan-dranomasina any hatrany Amerika hatrany Chine farany avaratra zany any Amerika any any Chine any ny farany atsinanana dia maheno ty afatra ty aeran'ny Afrika aty Europa tsaroko tsara tamin'ny taona 1982 afaka baka za dia teto Manjakandriana nanao formation service national tery amin'ny école normale niveau 2 izy io sa 2 ery ambony ery tamin'ny taona 2027 zany hoe tany amin'ny 5 taona lasa zany satria tsika zany zao efa 2017 dia tamin'izay nanao service national tao zany dia tamin'ny nagaga tamin'ny andronay nanao ESN service national tamin'izany tamin'ny andronay ihany no tsy nisy nanao tenue ny nanao service national fa tao lohanay 80 nanao tenue le maitsomaitso mavomavo reny dia ny 80 afaka baka 83 ndray zany nanao tenue 81 nanao tenue fa 82 tsy nanao ka raha vao manao tenue anao dia manao fifanana militaire formation militaire dia mandray basy zany amin'ilay service national fa tamin'ny andronay dia tsy nisy formation militaire fa formation pédagogique no natao tao amin'ny école normale niveau 2 tao dia rehefa vita ny service national dia nazona affectation dia tany Akazondandy no postan'ny service natao zany nampianatra tany dia ateoriana zany vao matsapa ny lizy hoe ay zany za ty misy basy hafa tian'Andriamanitra ho raisiko ka tsy basy Kalaknikov na PA na Mas 36 fa ity basy ny baiboly ity ka izy zany ny dia za zany tsy mba nandray basy mihitsy tsy mahay nitifitra basy fa raha ity baiboly ity nitifirako dia anarivo ny maty
isa taona ary de fantatritsika zany ary hatramin'izay 20 taona ny orainany apokalipsy zay de tsy narivony fotsiny no maty fa efa naliny atapitrisa mety kakakaka zao ny vahintsika hoe maty ahoana zany fa nga pastera mpamoan'olona natao batisa zany dikany hoe batisa mantsy my baiboly de hoe miara-maty amin'ny Kristy ka raha zay olona ny vonoana ny araka tamin'ny Kristy zay nandritry ny 20 taona de ty basy ny baiboly ty ny tena mihoatra ny Kalaknikov sy ny P-mas 36 izay vahoaka maro niara-maty tamin'ny Kristy nandritry ny 20 taona zay tsy eto Madagasikara ihany fa trany apita ny ranomasina magaga zany mbola district Manjakandriana moa Kazondany ary zay mihitsy nandefasy ana tany misy ny sasany lasa tany Ambohitr'Andriamanitra lasany sasany tany Ambohitr'Atrimoanala sasany tany Andripamaky sasany tany Anjorobe sisa zany misy ny sasany tany Ambatomena tany Sadabe nareo fa haikaiko daholo le faritra ty amintsika ty satria ny vady koa avy eto Manjakandriana ihany koa ny vadiko fa de tena ataontsika manga ny toroteny androany sy zareo eto Manjakandriana eny ary avelantsika any aloha fa tamin'ny herintsika dia niresaka ny amin'ny tantarany raha matadidy ianareo tantarany Joba de am'tinantsika an'izay Joba zay zao ny voaresaka ato amin'ny vaky tenitsika amin'ny Isaia 5:5 ty Isaia 5:5 vaky tenitsika manomboka amin'ny 7:10 fa horaisitsika amin'ny 1:20 izy eo am'le perikôpatsika eo zany manomboka amin'ny 7:10 ny Isaia 5:5 fa Isaia 5:10 ny 1:20 niraisitsika vetivety aloha hatramin'ny 4:10 zao ny vaky teny ato Isaia 5:5 ny 1:20 fa ny aminareo zay mahafoy an Jehova sy manadino ny tendrombohitro masina jereo tsara ny aminareo zay nahafoy an'izy izy de jereo zany Joba natao hoe fongana ny fananany ray manontolo fongana tratrany ny aretina faran'izay mafy sady maimbo ny maharary ny mangididy fa nafoy an Jehova ve Joba sa tsy nafoy tsy nialy izy na de efa nilatsainy vadiny zao ary izy ny vadiny koa mbola napirisika azy izy tsy niala be da be ny olona vadiny koa de efa tsy ivavahana nataony vadiny aminy ao de efa manafy toina sinsisy zarakatsy any am-piangonana fa metsara velatsy fotsiny ihany fa ny vadiko ary io ny toetra ny sinsisy vadiny koa manao zao ve anao de mbola ivavaka foana fa miala aminy io de efa tsy mivavaka tsony zany hoe mafoy an'Andriamanitra tsy manadino azy fa Joba na inona mafy taminy tao tsy nafoy an'Andriamanitra izy ary tsy nialy izy na inona nataon'ny olona taminy na nitevatevain'ny olona ary izy tsy mba nampahery ary koa zany ny olona vao mainka nanakivy azy fa izy tsy niala 12 ho an'ireo zay mahafoy an Jehova tsy manadino ny tendrombohitra masina ozy izy 12 de ho tendreko voan'ny sabatra ianareo ka hakohofina ho vonoina avokoa satria niantso aho fa tsy namaly anareo ny teny aho fa tsy niaino anareo fa nanao zay ratsy eo masoko ary zay tsy sitrako no novidinareo de ho tendreko voan'ny sabatra anareo satria niantso aho fa tsy namaly anareo niantso hoe ndana mifona mekokany amin'ny Joba mitondra fanatitra renareo le izy izy fa tsy namaly anareo ny teny aho fa tsy niaino anareo de inona ny vokany 13 ko izao no lazain'i Jehova tompo indro ny mpanompoky hinana fa ianareo kosa ho mosarena amen indro ny mpanompoky isotro fa ianareo kosa ho maitenda indro ny mpanompoky ifaly fa ianareo kosa ho menatra indro ny mpanompoky ioby noho ny faravoapo fa ianareo kosa hitoloky noho ny alahelim-po sy dradradrara noho ny fahoriam-panahy 19 ko izay miarahaba tena ety ambony tany de anao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen amen ary zay meniana aty ambony tany de ianena amin'ny anaran'ny Andriamanitra ny amen satria efa adino ny fahoriana taloha sady voafina izany ka tsy hitany masoko zay tsara satria adino ny fahoriana taloha inona moa le fahoriana taloha nazony Joba ringana ny fananany matiny zanany rehetrarehetra fa izy ndray
tsy niala tamin'Andriamanitra na dia voan'ny aretina faran'izay mafy azy dia inona zavatra nitranga nosotran'Andriamanitra naveriny roa avoeny daholy ny fananany ray manontolo dia adino le fahoriana taloha efa voafina ka tsy hitany maso intsony dia zao inona ny fampiarabana 19 ko miarahaba teny aty ambony tany ko izay miarahaba teny aty ambony tany dia anao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen miarahaba amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen zany mampatonga atsika ny afaka amin'ny fifiam-piarabantsika eran'ny zao tontolo zao sy ny fiangonana rehetra ny atsika ny fifiam-piarabana amin'ny anaran'Andriamanitra ny amen inona ny fifiam-piarabantsika sabatra izy sabatra Jehova tavy mafy ny aleloia dia mivoninahitra le mpanjaka ny mpanjaka izay ny fankalalantsika vao mifampiaraba dia efa sabatry Jehova anisany sabatra any Jehova ny sabatra fa tsy any pastera Mahiolina fa i pastera Mahiolina mpitondra ny sabatra izy zany ina moa ny dikany hoe sabatra tenin'Andriamanitra zany hoe ny sabatra Jehova ny tenin'Andriamanitra ny fampiarabana ino no tenin'Andriamanitra mena atsika manokana io ny bokiny inona bokyny apokalipsy fantatry ny olona rehetra dia mampiavaka atsika zao tsika ary zao vao mifaka izay any an-dalana eny makaty dia misy be da be olona mandeha mivavaka fa izy tsy aka te manjaka andrina fa tonga dia fantatra hoe inona reny sabatra Jehova reny apokalipsy reny amin'ny akanjony fotsiny dia vita hoe reny izy tsy mila miteny intsony ianao hoe mivavaka izy reny tonga dia efa fantatry ny olona dia rehefa niverina tamin'Andriamanitra tsy niala amin'Andriamanitra ny olona anankiray na inona fisedrana sy fitsapana mahazo azy eo averin'Andriamanitra roa aveny aminao zany rehetrarehetra zany ary dia jerevo tsara dia jerevo tsara ny ty Isaia 5:12 dia ny 7:12 aorinan'izay dia ozy izy hoe fa indro zaho nahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha nahary lanitra vaovao sy tany vaovao raha vao miresaka anao lanitra vaovao sy tany vaovao tonga dia boky ny apokalipsy zany any amin'ny boky ny apokalipsy no afatra farany miresaka amin'izany ao anatin'ny perikopa tsika koa nefany izany boky ny apokalipsy zany androany apokalipsy 2 raiky amby roapolo ao arytsika vetivety manomboka ny 15 izy io 15 ka tsika afatra ary satria efa zay miperikopa atsika dia ny afatra ny apokalipsy zany nitondrantsika azy mizava-miafina ngeza be ato fa iarahantsika mijery apokalipsy 2 15 nitondrantsika azy ny amin'ny Jerosalema vaovao ny lohateny 15 ary ilay nyteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena andrefesany ny tanàna sy ny vavahady ary ny mandany janony eo tsika eo ihany tsika ilay nyteny tamiko izy moa ilay nyteny taminy anjely izay nyteny tamin'ny Jaune ilay nyteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena andrefesany ny tanàna ray zay faharoa vavahady roa zay fahatelo ny mandany horefesina zany ny tanàna ny vavahady ary ny mandany dia miperaka amin'ny fanontaniana horefesina ny tanànanao inona anao tanànanao ao inona ny refy ao horefesina io vavahady idiranao sy voanao io vavahady inona idiranao sy voanao io horefesina io manda io koa mandanao manana manda venao sa tsy manana fa horefesina io misy vavahady ve aminao idiranao sy voanao sa tsy misy manana tanàna venao sa tsy manana zavatra telo ireo horefesina ny tanàna ray ny faharoa ny vavahady ary ny fahatelo ny manda zavatra telo miresaka zavatra telo be da be atao amin'ny baiboly ty apokalipsy ty ohatra zao dia apokalipsy 2:12 apokalipsy 2:12 dia misy zavatra telo koa resahana ato apokalipsy 2:12 andininy 13 apokalipsy 2:12 andininy 13 ary nahita aho fa indreo misy fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona ray
tamin'ny vavan'ilay bibidia 2 ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka 3. jereo tsara dragona bibidia ary mpaminany sandoka avy tamin'ny vavan'ilay dragona. Vava zany ampidirana dia amoahana. Vavan'ilay bibidia, vavan'ilay mpaminany sandoka. Tanàna zany io a, vavahady io zany a, tambo io zany. Le dragona zany tanàna. Ilay bibidia vavahady idirana sy ivoahana. Ilay mpaminany sandoka io ny manda, io manda miaro ny tanàna io mba tsisy afaka miditra ao, de ao anatiny koa mba tsisy afaka maninona ivoaka. Tanàna koa io a, vavahady io a, manda io. Fa mbola miteny ihany ny apôstôly Jaona zay nanotra ny apokalipsy ity, Jaona voalohany toko 5, Jaona voalohany toko 5 ny andininy 7. Jaona voalohany toko 5 verina kely fotsiny alohan'ny apokalipsy. Jaona voalohany toko 5 ny andininy 17. Fa misy telo zay manambara. Inona le telo de manambara? Andininy 9 dia ny fanahy sy ny rano ary ninona ny rà ary mifanarakaraka tsara izy telo. Io zany le tanàna, vavahady ary ny manda. Io le izy telo koa. Tanàna, vavahady, manda, fanahy, rano sy rà. Telo reo ary mifanarakaraka tsara. Fa mbola misy zavatra telo mipetraka ihany koa. Finoana, fanantenana ary ninona? Fitiavana. Telo koa reo mipetraka. Zavatra telo koa reo. De andao reo raisitsika. Io izy anaky telo reo, tondratsika ny afatra. Ny refesina voalohany izy de ninona? Tanàna. Ato amin'ny baiboly misy karazana tanàna lehibe anankiroa. Ny anankiray Jerosalema, ny anankiray Babilôna. Ahoana ny refin'ny tanàna ao Jerosalema dia ahoana ny refin'ny tanàna ao Babilôna. Satria refesina io tanàna io. Ka ianao ponina iza? Ponina ny Jerosalema ianao sa ponina ny Babilôna? Zay ny fanontaniana mipetraka. Dia refesina arak'izay tanàna ipetrahanao zay ianao. Dia samihafa ny refin'ny tanàna ny Babilôna sy ny any Jerosalema. Raisitsika faran'izay tsotra kely. Tsy mitovy ny fitafin'ny olona ny Babilôna sy ny olona any Jerosalema. Tsy mitovy ny sakafon'ny olona ny Babilôna sy ny sakafon'ny olona ny Jerosalema. Samy manana ny sakafony. Na ny zava-pisotro. Tsy mitovy ny zava-pisotro ny olona ny Babilôna sy ny zava-pisotro ny olona ny Jerosalema. Any Jerosalema tsisy negrita, tsisy tapaky ny bota. Fa jus de granadelle glacé, jus de raisin glacé, zany ny fisotro any Jerosalema. Tsy mitovy ny jeren'ny maso ny mponina ny Babilôna ao tanàna ny Babilôna sy ny any Jerosalema. Zavatra tsy mitovy zany. Tsy mitovy ny toetsaina. Toetsain'ny mponina ny Babilôna tonga de raha vao misy fihetsena de efa fitsaram-bahoaka. Fa ny any Jerosalema famondrapo. Tsy mitovy ny toetsaina. Mponina ny Babilôna de rehefa teren'ny fiainana Kristy de mangalatra de misoloky. De mamitaka ny namana de mifampisoloky ao ny ray tanàna, ny fianakaviana, tsy misy tahotra tsisy hiainana de mifampisoloky ara-bola fotsiny. Teren'ny fiainana zany ny refiny any Babilôna zany. Fa ny any Jerosalema mampitrosa ary izy fa tsy mitaky inona koa. Tsy mitaky trosa fa rehefa miverina iny de miverina, rehefa tsy miverina iny de fa lasa any iny zay. De izy mimponina ny Babilôna do hitrosa ny Jerosalema fa ny any tsy averina. Samy hafa ny refiny reo a, samy hafa ny refiny. Na de ny famindra ny mponina ny Jerosalema aza tsy mitovy ny famindra ny mponina ny Babilôna. Etom-bolo. Samy hafa ny etom-bolo ny mponina ao Jerosalema sy ny any Babilôna. Raha ny any Babilôna zao manety volo izy lehilahy de mety kakasany daholo ty ambany rena manontolo ty de eto ohatrany misy bois de rose tsy mety tapahana zay eto amin'ny tapiny eto.
de efa maninona iny tsy tapahana de hoe efa raharahany fanjakana tsy azo tapahana ny bois de rose de tavela teo fa reto ary tam'sisy reny efa voatapaka efa lasa efa nyexportena daholo re taty ambany reny fa ty sisa tavela tsy mitovy ny entin'ny mponina any Babilôna sy any Jerosalema tanàna roa samy hafa reo zany fa ho refesina mbola misy refiny Babilôna ve ianao amin'ny mamponiny Jerosalema anao satria ho refesina io tanànanao io toetsainao atokantranao nareo mivady ao an-trano ao Jerosalema nareo mipetraka fa ny fiainanareo mivady eo ve rehefa mifamalina miadina tsy mitovy hevitra de refiny tanànany Babilôna no hitany olona amin'ny tanàna mitokantranonareo ao milelalela ho repoky reta ren-danitra de tsipy any ambaravarakely ny vilia sy ny vilany sy ny rehetrarehetra de hitany olona ny Babilôna hoe oy le mponiny Jerosalema ka mba mitovy amintsika ihany ny refiny a refiny tanànatsika ihany ny refiny ralao zany a fampilelalela ao de mifamonao ny any Babilôna rehefa miady amin'ny alina ny mpivady raha matoa mitodika ary amin'ny rindrina raha ngah mitodika ary amin'ny gorodona omby zaza enina ao ampovoany ray volana tsy mifampiteny nefa de mbola refiny any Jerosalema koa ve zany ny refiny any Babilôna zany ny any Jerosalema hoe azo atao tratry masandro miletika ninona ozy izy ny atezeranao zany ny refiny tanànany Babilôna fa mbola zany ve ny refiny tanànao Jerosalema koa ray volana le mpivady le mpianaka le mpianada tsy mifampiresaka mihitsy fampiavonavona mihitsy tonga hatrany amin'ny hoe tsy mifandevo maty zany ve mbola refiny any Jerosalema ve zany fa ho refesina ozy izy io tanàna masina io ho refesina zany tsika zay ny fandrefesana atsika ny hira inotsika hira ny mponina ny Babilôna ve ny hira tena manjaka amin'ny sofintsika ao ariva mandrapariva maraina mandrapariva ny andro sa hira ny mponina ny Jerosalema fomba fitenitsika fomba fiteniny any Babilôna sa ny any Jerosalema ao an-tanàna ao fa rehefa nomena volotara le anjely andrefy de ny tanàna no nataony inona voalohana izy ny refesina tena marina zany ny fiangonana io refesina voalohany io tsika fiangonana hoana ny refiny ty fiangonana ty mbola ny any Babilôna ihany ve fomba fandihy any Jerosalema sy any Babilôna tsy mitovy ao tanànany Babilôna misy mandihy ao tanànany Jerosalema misy mandihy satria Jehovah mihitsy milaza hoe miderany Jehovah amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga sy ny tsipantsina sy ny zava-maneno tendrena sy amidy miderany Jehovah amidy fa tsy mitovy ny dian'ny mponina any Babilôna sy any Jerosalema de refesy koa le di hoe di manao hoana no tokony atao any di fandeha ao Jerosalema sy ny fandehan'ny Babilôna ny Babilôna itsika manotsakotsaka kokombra reny le fandihy de otrakotsaka ny kokombra ty zany manotsakotsaka sahafa tsisy farany tsony sahafa otrakotsaka ry sisy ampandizina daholo tsy mitovy a de any Jerosalema ve anao de mbola anotsakotsaka kokombra ty ampiangonana na ampandihy sahafa ty zavatra samy hafa zany de ho refesina ozy izy tanàna io tanàna izy amin'ny heviny ara-baky teny fa fiangonana io amin'ny laviny ara-panahy fa tokantranonao koa io amin'ny lafiny heviny ara-panoharana fa ianao manokona koa io refesina io ao amin'ny tanàna io hoe manahoana ny refinao rehefa tonga fahoriana sy tonga fisedrana lasa mahantra ianao de latsain'ny fianakaviana sy nrehetra efa eta hoe fa mivoata ao Jerosalema tao fa ao ihany mampahantra anareo jerety izy mbola ao ihany miala tao manoatra ny joba ve anao hoe tena tiranga mandramaty tya mandramaty ty fa na inona mahazo any na inona mahazo anazy za tsy hiala amin'Andriamanitra zany na ina vazavazanareo any hoe laniny mahiolona fotsiny volanareo hoe ianareo fitahany mahiolona fotsiny hoe makatso makarofa nga mahiolona no arahanato izy no arahantsika ato izy nareo mivavaka amin'ny mahiolona hony de hono izy nareo miolona am'zany ianao zay tsy mivavaka amin'ny mahiolona fa tandremo izy ny vavahantsika ato izy
Jehova, izy koa ny tonga tety nivavaka maolo mba mamelany ny eloko, izy nanao an'izany teo izy. Tsisy miala zany izy trobony satria horefesiny ianao, fa raha tsy tafiditra anatin'io maro-drefy io ianao, ianao tsy tamana amin'io tanàna io zany ianao. Raha izay miditra amin'ny vavahady. Inona moa ny sarin'io vavahady io? Ao Babilôna koa misy vavahady. Misy vavahady idirana sy ivoahana. Ao Jerosalema koa misy vavahady idirana sy ivoahana. Iza ny sarin'io vavahady io? Jaona toko 10. Raisitsika ny ao Jerosalema. Jaona toko 10 manomboka ny 17. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hoanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be da be. Iza izy Jesosy ny vavahady? Izaho izy Jesosy ny vavahady. Jesosy zany ny vavahadin'ny Jerosalema. Hainao ve Jesosy io? Iza io Jesosy io? Fantatrao ve Jesosy io? Io le maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Fantatrao ve Jesosy io fa io le perako akavanany ray mifona dia mbola ho avy indray izy akatsika aty. Io Kristy io. Hainao ve ny refin'io vavahady io zany? Raha maty izy araka ny soratra masina, inona ny refin'ny andro nafatesany? Raha ny levina izy araka ny soratra masina, inona ny refin'ny andro fempotoana ny levenany tao pasana, firy ny refiny tao sy nitsanganany tao? Hainao ve zany refiny zany satria io no vavahady idirana sy ivoahana. Dia mazava ho azy zany fa misy vavahady koa Babilôna. Kristina zany ny vavahadin'ny Babilôna. Kristy sandoka zany ny vavahadin'ny Babilôna. Idirana sy ivoahana. Dia refeso ny refinao satria ho avy io anjely io andrefy anao. Andrefin'io vavahadinao koa, ao ve io vavahadinao sa tsy ao? Misy vavahady roa araka ny lazaintsika tao. Vavahadin'ny Jerosalema sy vavahadin'ny Babilôna. Manaona ny haben'io vavahady anankiroa io. Matio toko 7. Matio toko 7 andininy 7:12 sy 4:12. Ahoana ny haben'io vavahady tanànan'ny Babilôna sy tanànan'ny Jerosalema io? Tia ny haben'izy io. Matio toko 7 andininy 13:12 sy 4:12. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Io le vavahady anankiroa. Zany hoe ny vavahady miditra ao Jerosalema zany malalaka sa tery? Tery. Firy ny mahita anazy? Vitsy. Fa nao mavitsy azy ka tery le idirana. Tsika zao tamin'ny vavahady teto zao niditra tamin'ny varavarana io fa nisika satria tery io. Fa raha vavahady ny stady tary io dia fa nisika ve tsika? Nanino ny ora tany niditra? Malalaka migodana be. Inona ny sarin'izany koa? Ny vavahady ny Jerosalema tery, vitsy ny mahita azy. Nefa makany amin'ny fiainana. Fa vavahadin'ny Babilôna malalaka be. Maro ny mahita azy nefa makany amin'ny fahaverezana. Dia io le rehefa ndraisantsika tao. Tsy mety hanimponina ny Babilôna zany hoe ifamaly zany dia androany hariva dia ifamela eloko. Alohan'ny maty masoandro hoe efa maty sy riny masoandro fa ndao ifamela eloko amin'izany. Inona raha tsy zany dia tsy ifamela eloko amin'ny tiana, inona ataony tia ao aloha. Foko mbola maratra zao. Sarotra mimponina ny Babilôna zany. Ny anao an'izany. Tery ny lalana makao Jerosalema satria nahoana? Tsy maintsy ifamela eloko ianao zany na mety aminao na tsy rariny aminao natao taminao. Tsy maintsy hamela eloko ianao. Tsy maintsy ianao hiavana ianao. Raha ohatra. Iza ny olona doran'ny olona ny fiarakodia amin'ny zavatra tsy rariny. Ohatra ny nazo antsika teny Ambohipo reny. Ka tsy hitory any amin'ny fanjakana. Tsy hangataka ondra. Tsy hanagatra an'izay olona nanao an'ireny. Nefa dia tsy maintsy ianao indray no mamono omby ho fampihavanana dia gaga indray ny olona
tsy vitany mponina ny Babilôna zany, valy faty tsisy ohatr' zany zany. Na ny olona ny Babilôna ary miresaka aminao de ozy izy hoe tena raha zay aloha de tsy anaiky an'ireny, tsy anaiky an'ireny mihitsy zay. Torio tsy vitan'ny olona ny Babilôna zany, zay ny matery le lalana makany amin'ny fiainana, na tsy efa mela hely koa zay fotsiny azy, mbola tery koa ny any satria tsy hinana ny fihinan'ny mponina rehetrarehetra koa ianao, maty atoko ianao. Tsy sotro ny fisotro ny olona rehetrarehetra, tsy hanao ny fitafin'ny olona rehetrarehetra. De maty atoko ianao, zay matery an'ilay vavahady, tery le vavahady io, io lalana makany amin'ny Jerosalema io, de vitsy ny mahita anazy. De azagaga tsika eto parasy manjakandrina koa raha oharina mimponina antsika maro sa vitsy. Zay no izy zay no izy. Satria ny olona terenao hiditra amin'ny lalana tery ety, tsisy hiditra aty amin'ny lalana tery ety ny olona. Tsy hinana kisoa. Oly zany, perte zany a. Izy renim-pianakaviana tsy zay koa paster efa elany tsy nihinana tao amin'ny tanàna tao. Sa mba misy ihany amin'ny tanànao. Tsisy eo, tsisy kisoa. Fa any an-dafy ny fonja misy a. Misy fianakaviana zay, fianakavianay zany any an-dafy any izy de mahita an'le fonja eto Madagasikara. De raha vazaha ro izy izy miditra ponja aty hendry ro. Fa ny fonja any aminay any izy izy miatana, fandrina éponge, mijery télé, mbola mahazo fromage, mahazo dibera, zany ny sakafo amponja. Mbola mahazo dosy milamina tsara. Manao sport anao, mbola misy terrain de basket tsara be, mbola misy fanaovana ino moa le fanaovana manabe sandry reto. Mbola mahazo an'ireny, voaka avy eo anao mbola mahazo jus de granadella glacé. Zany no amponja ozy izy tena milamina. De reny le afrikanina sy le mafiady any an-dafy avy ety Afrika reny zany sy ny gasy, miditra ponja, avoaka tsy te hivoaka. Hoe tapitra ny fonjanao fa mivoano tena aloha ho ato ihany. De efa ahoana mbola hitady sakafo ndraiky raha mivoaka any, fa ato mamboly voky, tsy mamboly voky, matavy be daholo zalahy. Zany nany moa lentinao tsy mety fantatrao kama zany. Tena mamboly voky tsy mamboly voky. Miditra ponja zany tena satry ho ao foana. Nefa tapitra hoe 3 volana de misy hoe tsy naninona ary natao 3 volana nefa tsy natao 3 taona farafaratsiny. Fa ny aty amintsika raha mpisafidianana inona tianao hifonja 3 volana sa 3 taona, inona ny lanin'ny olona aty amintsika? Tonga de 3 volana. Zany ny vavahady idirana zany. Misy vavahady roa zany, raha samy hiditra vavahady ny fonja ihany, de aleo mba mangataka hoe raha samby fonjaina any mba alefaso any Frantsa ohatra mba farafaratsiny, any mba milamindamina. Fa ny eto raha be mihitsy ny fonja. Ary beta be ny olona tafiditra ao mivoaka, tsy te haninonao tsony zany, tsy te hiverinao tsony. Ka misy vavahady ao, vavahady anankiray any Babilôna ny ray makaiza, Jerosalema, vavahady ny Jerosalema, izy vavahady io ozy izy ny baiboly. Kristy za ozy izy ny vavahady ny ondry. Zany mpiandry ny ondry eo am-bavahady. De refeso zany ny Kristintsika izay eo am-bavahady. De ny farany fahatelo farany, refesina ninona ozy izy? Manda. Nresaka tsika tamin'ny andro ny Néhémia, tamin'ny perikôpantsika teo aloha. Rehefa nangana manda ny zanak'Israely, de nisy fahavalo nitsangana tao. Hoe sakano mba tsy hanangana an'io manda io fa ahoana koa reo? De natsangana tokoa le manda. Rehefa natsangana indray le manda de ozy vavany sasany. Rehefa de avitan'io e. Olona mafiady reo, olona mahantra kely reo, olona osa tsy anintsy reo. Kana mavita ary io tsy ny alika miakatra eny ambony tambony io de efa mampirodana an'io tambony io mandan'io. Fa nanao ny faranzeriny zanak'Israely, nanangana an'le manda. Vita le manda sa tsy vita? Vita. Inona ny sarin'izany? Tsika fiangonana anangana manda. Inona moa ny manda saina tsangatsika io? Fiangonana orontsika io. Tsika eto Manjakandriana zao misy manda orona koa eto. Nisy manda trano hazo nataonao reo zay a. Doran'ny olona le manda hazo.
satria ohatra ny mangazo ny paoziny natonony olona lay mangazo ny farany masaka atao sa tsy masaka atao mendy mihitsy ka tsy manda azo no atao fa manda vato taovamenina mafy efa eo ny toerana de defi koa io zany satria tsy maintsy misy fahavalo anakana tsy atsanganana an'io manda io tsangano ny mandanao indrindra ny mandanao ny finoanao ny fanantenanao ary ny ambony indrindra n'izany mandanao zany de ny fitiavana io le zavatra telo ahoana ny manda ny fitiavana aminao efa rafa ve ny manda ny fitiavanao io ny anareo vady ny anareo mianaka mpiara mivavaka ao am-piangonana mbola mifanipaka sy fanaratsy fotsiny sy mifandainga sy fampisoloky ao am-piangonanao ve mbola zany ve ny mandanao ao tsangano manda ny fahamarinana io ny fankatiavana io manda ny finoanao na hiatra takan'inona azy mbola tsy nahazo ny joba ny nazo anahy mbola tsy afampirina azo ny joba ny nazo anahy za mbola tsy maty ny zanako folo mianada ny ahy mbola tsy maty ny bibiko fiopiko rehetrarehetra za mbola tsy marary hatrany amin'ny tenako ray manontolo ka de efa mivoaka olotra sinana ka hoana ny mandako no oazerako hoe tsy hino an'Andriamanitra itsona hiala amin'ny fiangonana hiala amin'Andriamanitra za tsy miala fa ny tonga teto tsy nanana ny ariara tsy nitondra na lamba ray boritana fa miala eto koa zay koinanariko an'izany na fongana daholo ario fa za tsy miala amin'izy de ahoana zany mandanao zany mbola ao ve zany mandanao zany sa fa nirodana izany manda izany raha mbola ao zany mandanao zany a de ho refesina isika ho refesina ny tanàna ho refesina ny vavahady ho refesina ny mandanao ao anatin'le refenao sa tsy ao anatiny de nilaza Kristy amin'le afatra nometsika izy ry Kristy io vavahady io mba hatonga anao marodrefy ka rehefa andrefy anao ny anjely de mba anatin'ny refy anao de zao ny afatra menatsika atao Matthieu 7:20 ato Matthieu 7:20 perikopantsika io a ny 9:30 ka hatramin'ny 4:30 Matthieu 7:20 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30 ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manarika ny ratsany ka mandravina dia fantareo fa efa akaiky ny lohataona tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra izany de ao koa fantareo fa efa akaiky mbeo ambaravarana izy lazaiko marina aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao manapatonga an'izany rehetra izany ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teny koa tsy mba ho levina ozy 3:30 de tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra zany de ao koa fantareo fa mbe akaiky eo ambaravarana izy eo mbavady zany eo ambaravarana izy mbe akaiky rehefa hitanareo zany rehetrarehetra zany inona moa zany rehetrarehetra zany hoe rehefa fantareo rehefa hitanareo inony zany inony zany jery telefôniny zany mamaky lalao telefôniny zany rehetrarehetra zany raha ohatra tsy hitanareo hitan'ny telefônina atao zany a zany rehetrarehetra zany mbola misy tanora mijery telefônina ny filohan'ny FJKM fa nilaza tsy mahazo mampiasa telefôninao de ny refy ny zalahy tanora reto mbola refy manohatra n'izany ny fanambaran'ny filohan'ny FJKM izany grave be zany a zay ngely hoe ho refesy ho refesinao izy ianareo de refy manao ahoana ny refinareo ao mbola refy ny any Babilôna ve sa refy ny any Jerosalema rehefa hitanareo zany rehetrarehetra zany inona ohatra hoe hitanareo fa efa mbola misy mitondra telefônina ao am-piangonana mbola mitondra tablety ao am-piangonana mbola mamaky an'iny fa tsy meny toroteny rehefa hitanareo zany mbi akaiky ninona ozy izy oy zany mbi akaiky ny fanjakana iny lanitra tsy adala ho any filohan'ny FJKM milaza hoe aza zany koa de mampimehany reto koa zany
refesina koa nareo zany fimezamezanareo fahatany zany filohany FJKM ny resako FJKN ny voatonoko dia mampime ho refesina amin'izany koa ianareo ka rehefa hitanareo zany rehetrarehetra zany ozy izy dia fantarao fa mbe akaiky ny mbaravarana ny tompo inona moa zany rehetrarehetra zany raha tia matotoko ny roapolo ty ny vakina fitiantsika faran'izay tsotra dia tsotra nanontany ny mpianatra hoe ahoana ny famantarana ny fiavinao ho avy any amin'ny lany raony lanitra ianao ka hiditra mivavady ny lanitra izay ahoana ny famantarana an'izany zavatra be da be ny tenenin' Jesosy andininy faefatra Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fa ndreo misy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe za no Kristy ka maro no voafitany ho maro no voafitaka fa mitandrema ozy izy Jesosy fa izy Kristy sandoko ary andre ady tsy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany tam'izany fa efa rentsika zany am'izao fotoana zao mandre ady tsy filazana ady tsika sa tsy mandre efa mandre tsika fa tsy mbola zany ny farany ozy izy fa tsy maintsy ho avy zany ozy izy Jesosy 2000 lasa tany 17 izy firenena itsangana mely firenena izy fanjakana itsangana mely fanjakana izy mosary kere sy rorotany any amin'ny tany samihafa fa izany rehetrrehetra zany fandoan'ny fahoriana efa mba niainatsika teto ve zany efa nandre ady tsika teto sa tsy nandre nandretsika ny ady isaky ny misy fanonganam-panjakana reny dia ady reny misy raha mandrika fitsaram-bahoaka ady zany fanjakana itsangana mely fanjakana Syria miady an-trano ny Irakiana miady an-trano ny Bosnie Herzégovine miady an-trano miady an-trano ny firenena samy firenena miady an-trano firenena iray manafika firenena anankiray efa tantara ianarana ampianarana sisa première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale fa mbola nisy koa ny Argentine sy ny Anglisy misy zany fifanafiana zany isy mosary eto amintsika tsika ty ampivoatany tsy de mbola mahita mosary loatra fa sahirana amin'ny ara-pivelomo fa niany amin'ny faritra tsy moany tena miaina amin'izany kere andiny fasivy ary atolony eo amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoiny ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny inona ozy anarako dia alaovy sary amintsika zany misy olona vao mahita ny manao tsika manao akanjo fotsy manga dia efa misy manina ny molotry ny sasany oe tsy afapiriny iakatra velona ny an-danitra tonga dia alana ianao ary magaga fa misy fiangonana be da be any tsy dia mampanina ny olona firy loatra fa le apokalypsy tena halan'ny olona tsy haiko hoe fina nataonareo n'le olona mampatonga anareo halan'ny olona angalarinareo nga ny akohony sa ny angalarinareo ny vadiny sa ny solokinareo ny volan'le olona sa ny doranareo ny tranony sa inona nataonareo ho alan'ny olona rehetra nareo noho ninona ozy izy enenarako dia rehefa hitanareo zany ozy izy mitranga dia efa mbi akaiky ny fotoana ary amin'izany andro zany dia ho tafitohina ny maro ary ifampiapanga sy ifankahala izy ifampiapanga sy ifankahala ny maro izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavan'ny maro noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavan'ny maro dia malaza be zao ny fitsarana inona fitsaram-bahoaka tsy fankatoavan-dalàna le olona mamono olona tsy mankatò lalàna zany tsy mankatò lalàna dia le olona zay ny vononao ny fokon'olona sy ny fianakaviana koa tsy manaiky fa fitsarana inona koa fitsaram-bahoaka fa fitsaram-bahoaka nefa ny manara-dalàna sa tsy manara-dalàna koa tsy manara-dalàna fa no mangatsika le fifankatiavana dia tena valifaty zay ifamono ihany ifamono ihany rehefa hitanareo zany ozy izy rehefa tianareo mitranga zany efa mbi aiza ny tompo ozy izy efa mbi ambaravarana izy eo mba vahady izy fa zavatra isy zany ozy izy 13 fa zay mahatratra amin'ny farany zay mahatratra amin'ny farany hovo njena ny sasany 20 taona tsy aritra ary dia efa lasa ny ala tsy maharitra 20 taona akory satria nahoana mafy ny ady ao tery ny lalanao fisadrana sy fitsapahanao mafy dia tsy maharitra ianao 20 taona dia lasa 20 taona firy naharitra 20 taona ary tsika reto zao firy amintsika koa mbola ajoro hatratra ny 20 taona zay toe niditra tateoriana taty amin'ny l'an 2000 na 2001 2002 nakaty
zany hoe any 2020 zany vao roapolo taona ny ianao de zay na mampatonga ny le olona le miresaka hoe aona paster fa ohatrany mba hivavaka ao aminareo zay fa ohatrany tena ohatrany tsara le manao akanjo fotsy sy manga aza midikiditra ao zany tsy zakanao tsy hitatinao lalanao io mafy be eo fa raha tsy olona commando tena fa vita formation enjana tsy mahataty ato vadinao fotsiny de efa mety tsy afahanao makato satria ianao akato ny vadinao tsy akato ndray mandreninao fotsiny ianao hivavaka ato nefa ndray mandreninao tsy makato efa komba be hivavaka ato anao tsy asa sabotsy manina ozy izy patron fa roasiko hivavaka ato ianao hitady asa raha vao tsy miasa sabotsy tsy mahita komba zany de anao fa tafiditra ato anatiny ray de tandremo tsara fosy zay maharitra hatramin'ny farany ninona ozy ovonjena fa misy olona tsy mbo maharitra zany ange mifanaovana zavatra misy olona izy ohatra hoe mianatra kelikely izy de mianatra manjaitra izy kelikely tsy vita korony de fa miala izy de mianatra manao volo izy tsy vita korony de fa miala izy de izy de mianatra mandindihy ery indray izy de jereva ohatra mandreraka koa ty tsy vitatra amin'ny farany de fa miala izy de lasa izy mianatra manao karateny de tsy tonga lavitra korony de fa miala izy mianatra izy manao basket de tsy mahavita korony de fa miala izy mianatra gitara izy de vetivety de elany ray tsy mbo manana faretana misy olona tsy mbo manana faretana amin'ny zavatra atao mihitsy manambady izy de tsisy telo taona korony de fa isarany le vadiny de misolo hafa ndray izy de mahazo le vady vaovany de tsisy ray volana korony de fa ohatrany tsy tsara nono teo ty le ty ohatrany elako ty raha izao fandeha ty tak zay any le teo aloha ihany tsy misy faretana mihitsy vo mainka moa zany hivavaka zany manompon'Andriamanitra zany tsy manana faharetana baibolina metraka zay mahatratra amin'ny farany inona izy izy zao ny exemple andraisina am'zany tsy joba nahatratra amin'ny farany satsy naharitra nanazo izy nanotahinina izy de tsy niala tamin'Andriamanitra satria nahazo fitahina fa tsy hoe mahazo fitahina rena be tiako inona tso moa ny lako an'Andriamanitra rehefa marary sy mijaly any vao mitady azy fa nanan-karena be ary izy fa izy tsy niala tamin'Andriamanitra faran'zay nahantra fadiran'ovana tamin'ny fiarahamonina fa izy tsy niala raverin'Andriamanitra tamindray ny arena ndray manontolo fa naharitra hatramin'ny farany de asa firy amintsika koa mbola vo roapolo taona zao nandehanany apokalipsy roviny ty vao dimapolo taona mbola misy telopolo taona rovina vao zato taona dimapolo amy zato taona ohatran'ireo fiangonana dehibe sasany sy sisa reo ny tsika mbola vo roapolo taona nefa zany ny sasany de efa tsy maharitra roapolo taona fotsiny ka tsy magaga zany satria efa mandrefy le anjely zay olona tsy minatin'ny refy zany a de maharitra sa tsy maharitra tsy maharitra fa lasa daholo fa matoa zany ianao mbola tavelato mbola ao anatin'ny inona ianao zany mbola voarefy tsara zany ny tanànanao ao anatin'ny maridrefy tsara ny vavahadinao ny mandanao halleloia amen izy andininy efatra amby folo hotoriana am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ty vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany hotoriana am'izao tontolo zao ty vavolombelona vao tonga ny farany matoa zany mbola tsy tonga amin'ny farany tsika mbola tsy tapitra tantaran'izao tontolo zao mbola misy filazantsara tsy voatory ao de za sahako milazan'zany fa io bokin'ny apokalipsy io mbola tsy vita eran'izao tontolo zao matoa mbola tsy tonga ny farany fa be da be ny olona mivavaka fa tsy mahalala ny code secret io tsy mahalala ny zava-miafinao de tsy tonga ny farany fa io tsy maintsy hotoriana fatareran'izao tontolo zao isaoran'Andriamanitra fa efa misy ny internet andehan'ny fampianarana io amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy zao efa hivoaka indray ny boky oa efa mivoaka ny boky teny gasy apokalipsy teny gasy de hivoaka tsy ho ela indray ny teny frantsay sy ny teny anglisy de ny teny anglisy teny iraisam-pirenena eran'izao tontolo zao de mivoaka indray io ary efa tafavoaka reo boky reo de ho ampidirina any anatin'ny internet any ndray izy rehefa orina kely any afaka mijery azy ao daholo zany tsisy olona afaka ilaza tsony am'izay fotoana zay zay nge tsy nalalan'zany zay nge tsy nahitan'zany fa hotorina io vavolombelona tsy hoe ho arahanao fa ho vavolombelona fa naheno ianao nisy zany ka raha misy zavatra tanàna tokony hidiranao Jerosalema fenao tsy nanaraka nefa nahalala fa nisy zany de tafiditra ny Babilônina ianao de misaka ny vokan'ny mponina ny Babilônina ianao
tsy niditra tamin'ny vavady tena vavady ianao fa vavady tsy izy nidiranao de tavelany ianao, tsy nanangana ny manda ianao nanandrefy ny mandanao fa refy tsy izy ny mandanao de tavelany ianao, fa tsy maintsy mahalala ianao hoe nisy afatra n'izany ane tany na niena anao na tsy nieno fa fantatra hoe nisy zany. Izy zao tsy alalanareo zao mandeha eto Manjakandriana hoe reny ny apokalypsy, izy zany tsy alalan'izany fa taloha nareo anga fantatry ny olona hoe reny ny apokalypsy satria mitovy n'inona, mitovy ny fitafy rehetrarehetra de fa tsy taka ny olona rehetrarehetra ianao fa zao anao rehefa sabata tonga de hitan'ny olona reny ny apokalypsy de kidy reny ny apokalypsy misy message hoentiny reny, ny hain'ny olona tsara tsy ny hain'ny olona efa hitany hoe reny le message hoe inona moa reny, fa hotoriana am'izao tontolo zao vavolombela vao tonga n'inona ny farany ka io na vitsary ianao refa mireo fotsimanga fotsiny ao rotely de fitan'ny olona hoe ha izy reny dray le izy. Inona ny filazantsara tsy maintsy hotoriana io 9:20 amara-paranantsika azy ko raha hitanareo Mateo 5:9 raha hitanareo mitsangana eo am'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany Daniela 12:11-9-27 io zany miresaka ny hoe fampitsarana ny fanatra latsa-dra io resahana eto zany hoe rehefa hitanareo fa tonga ny fampitsarana ny fanatra latsa-dra io aoka isaina zay mamaky zany de aoka zay olona ny Jodea nodosana ny tendrombohitra ary zay ao tapitrano aoka tsy hidinahaka ny ao an-tranony ary zay any an-tsaha aoka tsy hiverinahaka ny lambany lozany be voka sy ny mampinoana am'ireo andro reo fa mivavahinareo mba tsy ho am'ririnina na amin'ny sabata no anotsiranareo fa am'izany andro zany de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy ary zay ny andohan'izao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsisy itsony ary raha tsy efa no afeziny zany andro izany de tsisy nofo vonjena fa noho ny amin'ny olom-boafidy de nafoezina izany andro izany. Mandray anankiroa faminany io ny tapany voalohany efa tanteraka koa tamin'ny andro telopolo taona tamin'ny taona fahatelopolo taona tateorina nanomboana ny Jesosy tamin'ny azo fijaliana hoe iny ny maramila romanina ny nafika ny Jerosalema tazana avy eo Jerosalema avy ery amin'ny tendrombohitra ary teny baiko nomena tamin'izay de zao hoe zay ao tapitrano aoka tsy hidinahaka ao an-tranony intsony zay any an-tsaha aoka tsy hiverinahaka ny lambany, izay ny message nomena. Inona moa ny dikan'izany zao ny sariny zany raha laina sary akaiky de akaiky fotsiny le izy hoe jerevana amin'ny écran ohatra zany amin'ny télé le Jerosalema io tanàna misy manda matevina be de misy vavahady ary ny vavahady de tsy ngeza be fa kelikely ka ho avy ny maramila romanina anafika ny tanàna ny Jerosalema araky ny faminaniana satria ireo mponina ao Jerosalema ireo de nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana de andray ny valiny rany Jesosy zany reo olona reo satria ireo jiosy ireo ihany no ny laza hoe avelao aminay sy ny taranakay ny rany fa raha tena izy marina n'Andriamanitra manizy tsy mamonjy ny tena eny amin'ny hazo fijalianao zany vavana ataon'ny fivavahana jodaisma zany fivavahana jiosy zany reto mponina jiosy reto zany de aren'Andriamanitra ka nilaza Andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminaniana meny Jesosy hoe rehefa tonga zany fotoana zany aoka isaina zay mamaky azy rehefa hitanareo ozy izy fa manangasanga any ny maramila romanina raha ery ambony tafitrano anao no mahita azy tonga de mitsambokina malaky de miazaka za mivoaka ao Jerosalema fa mbola mivoa vavahady ivoahanao raha any an-tsaha any anao no miasa matazana avy ety ambany hoe ry ny maramila romanina hidina nafika ny Jerosalema aza miazakazaka mandositra hiaro tena miditra ao mivavahadiny Jerosalema ao indray fa avy hatrany de mandotsira miala de mivavahana reo mba tsy amiririnina sy ny andro sabata zay hivavahana no andotsiranareo am'izany vatsavaiko refa avy eo inona dikany hoe ririnina sy ny andro sabata zay ny afatra nomena de zay olona natadidy an'izay afatra zay raha sendra manafotafo izy zany manampina le tafitolona trobaka reny mba tsy teteny trano eo izy no mahita hoe riny maramila tsisy akitabataba tsisy akiteninina fa tonga diny de lasa mivoaka mivavady gagatra any maramila miambina vavady eo fina mampitsoka an'le ry mivoaka mivavadiko ty de ianao fa lasa ianao tsy ivera misy an'izao any efa tonga de lasa ianao any an-tsaha anao tsy miditra ao tsony inona dikan'izay zao ny antony teny Jesosy ho resahana raha vao hita ny maramila mpiambina io maramila romanina nafika io de hidiny ny vavahady
mihidy ny vavahady ka raha avy any an-tsahana ao niditra ao Jerosalema satria nisy maramila hoe ndeha ody agny ana ilaza amin'ny fianakaviako ao hoe andaotsika andositra fa iny maramila fa nafika de ozy ny ao an-trano inona andosirana tsy vao mainky ho maty na andositra any atotsika ny sécuritéko mihidy ny vavahadiko atao anaty mandato tsika raha iria tapitrano ianao no mbola ilaza ato ambany ato hoe tena aiza ny lamba orony lamba volatsika ao eto daholy fa misy anafika any a mandrapikenikenininao efa eniny maramila reny vavahady fa iny reo manina anafika idiny ny vavahady miazakazana zay tonga mbavahady hoe aloha ivoaka raha maramila fa tena anafika andresy izy maramila ilangadala te ho faty mivoaka any mafaty atao ny sécurité de tsy tafavoaka tao tsony ianao fa inona ny zavatra nitranga tao nataony maramila reo manina fairano am'izay Jerosalema nataony fairano nandritry ny fitotaona tsisy afaka nivoaka tsisy afaka niditra dikan'izay tsisy sakafo azona ampidirina tsony tao tsisy rano azona ampidirina tsony tao ritra ny loha rano tao ny varotra mpitondra entana sinera tsisy tsony tsy afaka nambola ny velany tao anatiny ao anatiny ao tsisy ambolena raha ataony fairano tao am'izay nanomboka nona am'izay ny olona nalemilemy daholo tsisy nohanina ny sasany aza de nahandro ny zanany natao sakafo sy ny sisa rehefa reraka daholo ny maramila tao tonga am'izay ny romanina ny nanafika dorana velona tao daholo zay velona zay maty tsisy tavelana ny ray azy de tanteraka zany tam'izay fa zany koa mbola miandry atsika koa am'izao fotoana zao amin'ny ora farany hozy Jesosy mivavahana reo mba tsy amy ririnina na amy sabata no andosiro anareo ina moa ny dikan'izany hoe ririnina milafiny anankiray arabaky teny ny ririnina raha any amy tany mandroso any a de tena misy lanezy any ka raha ririnina ny voan'le lalàna haitsika ny kodin'le lalàna momba ny mariky ny bibidi fiakofanao ny lohan'ny bibidi fivavahanao ny lohan'ny bibidi ny andro ivavahana sisy fantatritsika ka raha amy ririnina reny ny mivoaka andositra ianao any anaty lanezy amy la glasy any ahoana ny afahanao ivelona any zay izy lafiny arabaky teny atsika koa andositra manaona ny ririnina eto manjakandrina mafafana ihany any anaty alana any ianao ny atory afatany olaza lambo aiza daholo ny apokalypsy manao fotsy manga reny ngambany sasany tonga de alevina daholo ny lamba fotsy manga hoe sao de tratra ato ty maty ato tsika de ahoana zay izy ny lafiny arabaky teny fa inona ny heviny ara-panahy ho avy io fanenjehana io fa mivavahanao mba tsy amlenao mangatsika ara-panahy ririnina ara-panahy zany hoe ny fiainam-panahinao fa mangatsika fianao mbola mijorojoro eo ihany fa ny ataonao ihany ny ataonao ny fiteninao ihany ny fiteninao ny fiatsika ihany ny fiatsika ao misoloky olona ty sy misoloky olona ry ihany no ataonao fiainanao tokantranao de mbola zara fa mpivavaka ivelany fotsiny fa ny ao anatinao sy ny fiainanao de tena mbola tsisy mahasamy hafanao amponina ny Babilôna ny teny aloky ny vavanao raha fao tezitra ao an-tranao ao am-piangonanao fiatsika atao rehetrarehetra tsy mahatoky tsony na mifanalitra na mifofolo-karena tsy mamonjy fivoriam-bavaka selula intsony tsy mamonjy tanora koralina intsony na ny sampana asa fitorina na sekolo sabaty na délivrance efa tsy mamonjy tsony efa mangatsika ny fiainam-panahinao zay efa ririnina izy zay ka amin'iny fotoana maririnina ny fiainam-panahinao iny no tonga ifanenjehanao io majoro anao sa tsy majoro tsy lasa ianao de mivavahanao izy mba tsy eo am'ririnina hoe am'le fiainam-panahinao mangatsika iny no itrangany zany na hoe amy sabata ino midikiny hoe sabata dikiny hoe sabata fitsarana vavaha koa ianao zany mba efa mitsahatra ny tokanao efa mitsahatra ny sigaranao efa mitsahatra ny mamisanao efa mitsahatra ny lainganao ny alatra ataonao ny fijangajanganao ny fanimpotsampy ataonao ny fankalanao anatinao ny fitiavatenanao vavanao mba fa mitsahatra koa zany no tonga io fa raha io mbola izany ny ainanao ka tonga io tafavoakanao sa tsy tafavoaka koa tsy tafavoaka fa isy fahoriana lehibe ozy izy zay tsy mbola nisy oatra zany fa raha tsy nafoiziny zany ny andro zany de tsisy nofo azo vonjena na de ninona ozy izy na de ny olom-boafidy zany hoe de gaga moina ny olona miresaka hoe tena mahantra ao nareo hoe potika ao nareo hoe
miala teo nareo fa tsy izy trony ao hoe aty ny fiadanana sinsisy fa landry zany tsy amin'ny fiadanana ny idiranao am'izany ozy ny baiboly fa mifahoriana inona ozy fahoriana lehibe fa misaorantsika n'Andriamanitra mbola omeny zay ilayntsika rehetrarehetra isan'andro meniny sahaza de mifaliana hoe meniny sahaza fa na mbola tsazosetraina mihiny ary de mbola mijoro matoko satria raha ao anatin'ny andro mafana ianao mafana ny fiainam-panahiny ny tonga zany tsisy aninona anao zany de raha fitiny zany rehetrarehetra zany hoe tany vaovao sy lanitra vaovao olona manao hoana ary zany no hiditra ao de efa zay ny tanysantsika tanysantsika tao zay olona nandrefy ny tanàna rehefa ndrefesiny anjely ny tanànany ao anatin'ny maridrefy ndrefesiny anjely ny vavadiny tena ao anatin'ny maridrefy ndrefesiny anjely ny mandany ao anatin'ny maridrefy ny mandany reo olona tonga amin'ny Jerosalema vaovao satria horefesina io tempoly zany hoe ohatrany hoe contrôle farany raha polisy le izy de police de police contrôle de contrôle contrôlera ny contrôlera zany ianao zany efa nahazo refy fa hiditra am'le Jerosalema ianao refesina farany ray ianao aloha hoe tena ao anatin'ny refy tokoa ve ty olona tafiditra ato ty fa sao de tsy ao anatin'ny refy nefa tafiditra ato fa nandalo tam'izany problème sy fahoriana zany venao de mbola nijoro sa hoe rehefa nandalovan'izay anao de lasa tena mbola mijoro zany mbola refesina zany de zay le resahany ato amin'ny apokalypsy toko faharaiky amby roapolo amaranantsika azy de faranantsika amin'ny Isaialy izy ozy izy ato amin'ny apokalypsy toko faharaiky amby roapolo andininy fa fito amby roapolo ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na zay manao vetaveta na zay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana izay any zanak'ondry ihany zay voasoratra anatin'ny bokyny inona ozy izy fiainany zanak'ondry ihany zany hoe ny olona zay tsy masina na zay manao vetaveta na zay mandainga ireo ozy izy tsy voasoratra anatin'ny bokyny fiainana de tsy tafiditra ary ny anarantsika zany de tokony ho fantarina mihitsy tokony ataotsika zay atonga ny anarantsika voasotra anatin'ny bokyny fiainana ina ny resahany azy io atonga ny anaranao anatin'ny bokyny fiainana apokalypsy 21:7 apokalypsy 21:7 izay maresy no andova izany zavatra zany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako zany hoe misy inona atrehanao zany aho ady ny fiainana atrehanao fahasairanana atrehanao ny latsan'ny olona atrehanao ny fanenjen'ny olona atrehanao ny fanilikilian'ny olona atrehanao ny famonjena fitaom-pivavahana na ririnana mafana atrehanao fanaovana ny asam-piangonana rehetra atrehanao ady daholo zany ady zany rehetrarehetra zany na sampiara mivavaka ao ry mbola ady misy olona sasany hoe fananina ny tsy vavaka to ana fotoina nany nataony anina na fotoina nany nataon'ny olona na fotoina nany nataon'ny diakona na fotoina nany nataon'ny pastera na fotoina nany nataon'ny mpiara-mivavaka fa naninona tena zava-doza inona nalainy ny vadiko vadinao lasan'ny olona de zay ve ny tsy vavanao fa ng'Andriamanitra naka ny vadinao de zay ny tsy vavahany de raha inona ny nalainy de nivavaka raha ny tobiliko nalainy tsy nampaninina fa ny vadiko nalainy iny tena tsy zakako de misy ny sasany dray hoe mampindramy tobila de raha mindrana ny tobila ohatra mindrana ny vadiko ianao raha mindrana ny tobily koa tsy meko zany toetsain'ny olona zany zavatra mafy be mihitsy ady de zay maninona ozy izy fa mbola ao anatin' zany ady zany apokalypsy toko faharoapolo andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina apokalypsy toko faharoapolo andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina manao toy izao ary nahita seza fiandranana maro ary nisy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hitako ny fanahany zay no tapahan-doha noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy nekoka tao ny lomo bibidina teo ny lony sariny ary tsy nandray marika ho eny amin'ny andriny na ho eny amin'ny tanany ary velona izy ka niarana najaka amin'i Kristy ary votaona ireo zany reo olona hovovonjy tapahan-doha noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra maty ny levonantsagna araka ny soratra masina tsy nekoka tao ny lomo bibidi sy ny sariny ko de fantatritsika tsara fefa navoaka tamintsika io lalàna fikofana ny bibidi io misy article 9 tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra tsy mahazo mitsapo tena amin'ny hôpitaly tsy mahazo mampianatra ny zanany tsy mahazo miasana amin'ny entreprise maro ny tanisana tamin'io afaka amin'izany ianao
dia hiara-manjaka amin'ny Kristy firy ozy izy? 10 taona. 520. Apôkalipsy 20:5. Ary raha nisy hita tsy voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany anatin'ny inona izy? Fariafo sy solofara. Dia satria ianao zany ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao, nandresy ianao tapahan-donon'ny filazanan'i Jesosy ianao, tsy nikoka taon'ny lomy bibidia sy ny mariny a, dia sy ny marikany a, dia conclusiontsika le perikôpe Isaia 5:20. Fa indro zaho nahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Dia mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria nahary izany aho. Halleloja. Fa indro nahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olony firavoravona, dia ho faly amin'ny Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho re intsony na ny feo mitaraina. Eto indray zany a, Jehovah indray no maninona amin'ny Jerosalema ozy izy? No mifaly. Jehovah zany no mifaly amintsika satria efa vita refy itsika. Vita refy ny tanàna, vita refy ny vavady, vita refy ny manda. Dia Jehovah mihitsy ny mifaly hoe mahita antsika hoe tena nivoaka mpandresy any reto marina mafy. 20. Ary na dia nizaza minono aza dia tsy ho fohy andro, ary tsisy antom-panahy zay tsy hatapitra ny androny, fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona azy. Ianao zany 100 taona vao maty fa ny fijery anao mbola jeune be ihany ianao zany e. Dia ty tanora be ty ve 100 taona? 100 taona io. Grave koa zany. Nefa ny olona 100 taona zany efa maninona zany? Fa manjoko. Nefa ianao 100 taona mbola mijaridina be mihitsy na ao anaty vatapaty, ary ianao mbola mijaridina be ihany ianao anaty vatapaty. Ary nampanota azy izy dia hatratra 100 taona vao hozonona. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tilikambo ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, zany hoe tsisy mampanofa trano trony zany amin'izany. Dia ampanofa malaky ny tranonareo dia ny mbola aty zany dia hoano aingana ny ofa-trano, fa any tsisy olona nofa-trano trony ihany. So dia hoe mbola hanao trano any dia ampanofa ohatra ny tetỳ Manjakandriana ihany. Namboly zavatra tsy na amboly zavatra ho an'olon-kafa, tsisy angalatra tsoa zany ny varinao ny tanimbary amin'ny alina, vary vokatra io dia jijain-dralahy fotsiny eny rehefa resy toromiesonao ianao. Tsisy trony zany. Fa taka ny andro ny hazo, ny andro ny oloko, taka ny andro ny bois de rose zany, ny andro ny olona amin'izany fotoana zany. Bois de rose reny 300 taona reny, 500 taona nefa nipetrahany tao. Kama misy miteny sao dia mba manao bois de rose ary pasteur io fa ry bois de rose foana ny resany. Tratsy manao an'izany aloha fa miala. Ary reo voafitiko dia nara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy na hitera-jazo ho tratry ny loza tapoko, fa taranak'izay nitahiny Jehovah ary niterany eo ao aminy. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Zany ny fiainana any amin'ny Jerosalema ao vaovao ry voaka an'Andriamanitra, koa dia samy ho ten'Andriamanitra ny antsika mba hivoaka mpandresy, ka dia ho tafiditra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarantsika, satria efa nyrefesina ny tanànantsika, nyrefesina ny vavadintsika, nyrefesina ny mandantsika ao anatin'ny maridrefy. Tsangantsika hivavaka ary amarana ny fotoana satria dia refy ngeza be no men'Andriamanitra atsika. Zamy maharitra hatramin'ny farany zany. Vavakantsika ary. Jehovah Andriamanitra ray eo. Misaotra anao tokoa zay izy fa mbola fitiavana lehibe no menao anay, satria dia mbola omenao anay isan'andro ny afatra amin'ny iambenanay sy hitandremanay tokoa, fa misy lanitra vaovao sy tany vaovao zay homaninao ho anay. Tsy ho anay rery ihany fa ho anay sy ny ankonanay. Ka dia misaotra anao zay tamin'ny afatra izay nomenao anay androany, fa misy zavatra telo tokoa mitoetra. Anankiray tanàna, vavahady, ny manda, Jerosalema. Ankilany Babilôna koa dia misy tanàna, misy vavahady, misy manda. Nomenao anay tao reo safidy anankiroa Tompo, ametrahanay ny safidinay, fa tsy maintsy ho refesiny izay alohan'ny hataperan'izao tontolo zao. Ka ny refinay ve ho refiny tanàna ny Babilôna, ny vavadiny Babilôna, ny mandany Babilôna. Raha andrefy ianao, samba ho refy ny mponinao Jerosalema, tanàna ny Jerosalema, vavadiny Jerosalema sy ny mandany Jerosalema.
Zany tompo ny antony ivavahanay sy ifikiranay aminao na dia mafy aza ny fitsapana sy ny fizantoetra ny fahoriana ndalovanay tanteraka aminay daholo na dia ny teninao halan'ny olona rehetra nareo noho ny amin'ny anarako dia miaina amin'izany tokoa izay ny fankalana ny ankohonana ihany lasa fahavalonay izao tontolo izao dia mankahalanay ho ny soratra masina dia izany no hitanay tokoa tery ny lalana sarotra kanefa na dia eo aza ny fahoriana iainanay tompo tsy mbola mafy noho ny nandalovan'ny Jobo ny fahorianay kanefa dia nahatoky izany lehilahy zany hatramin'ny fahafatesana matoky koa Andriamanitra ray eo fa tsy hijery fotsiny izao fiangonana zao no araka ny teninao hoe raha mbola tsy miantso izy dia efa hieno aho raha mbola tsy mitaraina dia efa hamaly aho ianao Jehovah koa dia izany koa no ataonao amin'izao fiangonana zao ho anay tsiraray avy izay mandray izany hafatra zany na eto amin'ny televiziona na eto amin'ny radio ato tokantrano ato dia raha mbola tsy miantso izay tompo dia efa mamalia ianao mba tsy hifaliany fahavalonay zany ka anaovana anay hoe hiasa koa zay raha mbola tsy mitaraina zay dia efa mamalia ianao tompo dia ho hitany izao tontolo izao fa ianao tokoa no momba anay ka dia ilaza izy ireo hoe fantatray fa momba anareo Andriamanitra fa mba hanaraka anareo koa izay dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy no angatanay izany haleloia amen.